maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Iarabantsika manonona ny famindrampo sy ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra ao amintsika. Dia hitsangana ny salamo 5:20 andininy 5:20 hatramin'ny 2:30 no iarahantsika mamaky ho teny fiantsony. Salamo 5:20 5:20 2:30. Hoy ny mpanao salamo: miraikitra mivovoka ny fanahiko, velomy aho araka ny teninao. Ny lalako no lazaiko ary namaly ahy ianao. Ampianaro ahy ny didinao, ampahalala ho ahy ny lalany didinao, dia ho heveriko ny fahagagana nataonao. Mipotrapotra-dranomaso aho no ny alahelo, ampahereza aho araka ny teninao. Ny lalan'ny lainga no esory amiko, ary ny lalanao no hanasoavy ahy. Ny lalan'ny fahamarinanao no fidiko, apetraka eo anatrehako ny fitsipikao. Mifikitra amin'ny teny vavolombelonao, Jehova, azavela ho azoko enatrao. Ny lalan'ny didinao no iazakazako, fa ampahalalanao ny foko. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay mandrakariva ianao Andriamanitra. Hitantananay namakivaky izao herinandro madiva hifaran'izao ianao, ary faly tafombona aminao amin'ity fotoan'ity indray izahay. Kanefa na manasanay sy miantso anay azy ianao, manatony izahay, dia indro hitanao ny momba anay tsirairay. Misy hevitra mampisaraka anay aminao, dia ny ota malaky mahazo anay. Ny fahotana izay miariary eo aminao. Apetraka eo am-pelantananao, ambany famindramponao ary ny fiainanay. Kodiovy izahay mba ho afa-keloka, aza isaina ny fahadisoanay. Noho ny amin'i Jesosy Kristy, ataovy mody aminay indray ny fifaliam-pamonjena, ary miorina mafy ao anatinay ny fanahinao. Dia ny fanahinao masina mbola hitarika anay amin'ny famakiana ny soratra masina, amin'ny fandiniana izany hitombo anay ny fiangonanao amin'ny finoana fa ianao ilay Andriamanitray dia Andriamanitra tompo ny fandresena. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Efesianina 2:2 hatramin'ny 10. Efesianina 2:2 hatramin'ny 10. Vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary ianareo dia efa novelominy, fony ola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo aminareo nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrampo, no ny alehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no hamonjena anareo. Ary raha niarana atsangana isika, ka raha napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro ho avy ny habeny hareny ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fandrao isy eriare. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo hiasane ny fanahinao masina, ary handray fahavelomana vaovao
ao aminao izahay dia hatanteraka asa tsara miaraka amin'ny Kristy Jesosy zanakao. Misaotra Tompo. Amen. Efesianina indray no manoloana antsika tsy miova amin'ny fanontaniana fa miova ny valin'izy ireny satria miova koa ny boky. Ndao ary fantatrao momba ny boky ny Efesianina. Nisoratany Paoly tany Roma, tany ampigadrana tany Roma. Antsoina hoe epistiliny fifatorana izy amin'izany. Tany sao vetivety ireo epistiliny fifatorana. Filipianina, Efesianina, Filipianina, Filemona, mbola misy ve? Epistily fifatorana moa zany le hoe nosoratan'ny Paoly tany ampigadrana. Tapitra ve? Ento ary mivaliny amin'ny manaraka. Toizantsika Efesianina. Ny mpanoratra sy ny toerana ny trangan-javatra nisy teo amin'ny mpanoratra amin'ny voalaza teo ho an'ny kristianina tany Efesosy. Nanahoana izany fiarahamonina Efesosy ara-panahy? Raha ny asan'ny apôstôly ny jerentsika. Rehefa nitory teny tany ny apôstôly dia inona ny zavatra nitranga? Ny orakoraka hoe lehibe ny dianina ny Efesianina. Izany hoe tena fiarahamonina jentilisa nanjakany ny fanompontsampy ny fiarahamonina tao Efesosy fa voatsangana ny fiangonana. Fa toy ny fiarahamonina rehetra dia tonga ny jiosy koa tany Efesosy. Kristiana tao Efesosy zany dia fangaron'ny jiosy resy lahatra ny fivavahana kristiana sy ny jentilisa tonga kristianina. Izay ny andefany ity taratasy ity. Nosoratana ho an'ny Efesosy taona nanoratana 720 taonan'i Kristy. Na koa mbola azo lazaina inona ny foto-kevitra lehibe ny boky ny Efesianina. Filipianina ohatra dia ny fifaliana, Petera ohatra dia fampahirezana ao anatin'ny fiaretana, ny fijaliana, ny fihavanana, fampihavanana. Inona koa? Lazandray ary fampianarana ngeza be atolotry ny boky ny Efesianina. Ny amin'ny fahasoavana, Kristy fihavanantsika, fa misy ireo andininy maromaro na texte mampivoatra fampianarana ngeza be ao amin'ny boky ny Efesianina. Ny fiadiana, dao tany saina ilay fiadiana 7 armé jusqu'au coton izy ny fitenena. Andao tany saotra ny tapindokatra ny ampaladitsy maninona azo atao mba hatadiavana azy dia azo atao amin'ny sesy araka ilay soratra masina fa andao atomboka aty katrary. Inona ny fiarovan-doha? Kasika, famonjena. Inona ny sabatry ny fanahy? Ny tenin'Andriamanitra. Inona ny apinga? Zay dia efa very fotoam-piadiana isika.
raisy ny finoana ho ampingy. Inona ny fehikibo? Ny fahamarinana, mifaraka siky ny fahamarinana ny valahanareo. Inona ny fiarovany tratra? Rariny, ny rariny no fiarovany tratra. Inona ny manaraka? Kiraroy fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Inona ilay farany? 7. Ny vavaka. Fanampiny izany rehetra izany dia mivavah. Reo ilay fiadiana 7. Fampianarana ao boky ny Efesiana toko 4 manomboka ny 9 10 hatrany amin'ny 9:10. Inona koa mbola fampianarana mivoatra ao boky ny Efesiana. Ohatrany tsisy manambady mihitsy tsika ireto. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, ianareo vehivavy manake ny vadinareo, ianareo zanaka manake ny ray aman-dreninareo ao amin'ny tompo. Ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo, ndrao mamoy fo izy. Ny fampianarana momba ny fiainan'ny ankonana. Efesiana toko 5 manomboka amin'ny 9:20. Inona koa? Raha miresaka FFKM isika dia aiza ny fampianarana momba an'izany atao amin'ity boky ny Efesiana ity? Eo amin'ny toko 4 ilay milaza hoe ny batisa dia iray, ny finoana dia iray efatra ny eo. Dia inge jerentsika eo kaikeo ilay izy mora hita moa. Iray ny tena, iray ny fanahy toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady fa tsy hoe iray n'izy rehetra fa ray n'izy rehetra. Izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary eo amin'izy rehetra. Izay ilay fampiombonana. Iray. Fampianarana ao anivon'ny FFKM moa dia ny hoe rehefa vita batisa tao amin'ny katolika ny olona tsy atao batisa aty amin'ny protestanta tsony. Rehefa vita batisa taty amin'ny protestanta tsy atao batisa any amin'ny katolika tsony, any amin'ny anglikana na any amin'ny luterana. Izay tsy izany mihitsy any amin'ireo atao hoe karazam-piangonana ivelan'ny FFKM na fikambanam-pivavahana. Araka amin'ny fodon-dalàna ny FFKM, ny filazana ny batisa dia ny ombonana ny hoe batisa. Izany hoe teo izany dia mba mikisaka kely taty amin'ny protestanta ny voambolana, ka raha ny filaza eo anivon'ny FFKM sika miombona dia tsy hoe batemy fa batisa. Dia izany aloha katolika tsy manaiky an'izany. Ohatrany hoe ny luterana tsy manaiky fa hoe Jesosy ihany. Fa dia batemy ny azy hatramin'izao. Fa raha mamaky ny fodon-dalàna FFKM sika dia batiza no tokony voambolana iombonana. Fa avelantsika ny foto-kevitra dia tsotra na batemy na batisa tsy averina intsony ny batisa fa iray ny batisa, iray ny fanahy, iray Andriamanitra sady ray n'izy rehetra ary ambonin'izy rehetra. Ho ny Efesiana toko 4. Inona ary ny andinin-tsoratra masina ankoatran'ny efa voalazantsika kely teo Kristiny fihavanantsika fahasoavana amonjenanareo. Inona ny andinin-tsoratra masina izay mety voamarika ao manokana atao amin'ny boky ny Efesiana? Raha teto moa izany izay olona izay dia tsy maintsy ny tenin'ny 5:18 izy manao hoe ary aza homamidovay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana po amin'ny nofo fa aoka ho fenona ny fanahy. Hita mihitsy hoe tsy eto ilay olona. Inona koa? Aza manome toerana ho an'ny devoly. Dia ry ilaozantsika ny fandraisana anjara fa misaotra antsika rehetra. Efa niverina ao anatin'ny fitarihan-teny ao ambany masontsika ihany ny mpanoratra, ny taona nanoratana, ny toerana nanoratana. Zava-nisy tamin'izany araka ny voalaza teo dia
ny tontolo feno sampy, ny fivavahan-diso, ny fifangaron'ny Jios sy ny jentilisa, ary izany na tonga ny boky ny Efesiana nosoratana ho amin'ny fampiraisana sy ny fampiombonana, ho amin'ny fampianarana eo amin'ny toko 1 hatramin'ny toko 7 dia fampianarana. Ahoana kosa ny ainana ny fampianarana io ny toko 4 hatramin'ny toko 9. Lafy ny fotom-pampianarana zany ny toko 1 hatramin'ny 7 izay mivohy ny fampiraisana, ny fiombonana, ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy. Io le mitodika manokana amin'ny Jios io fa mitady hiverina any amin'ny famorana sy ny testamenta taloha ny Jios kristiana dia tsy piany manokana io. Ny amin'ny fampiarana an'ireny fotom-pampianarana ireny ao amin'ny toko 4 hatramin'ny 9. Soratra Paoly ohatra ao amin'ny Romanina ny toko 1 hatramin'ny toko 12 dia fampianaram-pinoana, toko 12 hatrany amin'ny toko 19 dia ny fampiarana n'ilay fampianaram-pinoana natolony hatreo amin'ny toko 12. Raha ny drafitra ity Efesiana ity koa zany dia mizara roa amin'ny ankapobeny, fa iny moa ilay hoe rehefa mijery boky samihafa sika dia misy fizarana samihafa ihany mety hitantsika, fa ity natolotra antsika eto. Fotom-pampianarana 1-3, ny fampiarana ny fotom-pampianarana 4-hatramin'ny toko 9. Ao tsika hijery ny texte. Manahoana ny fiseho an'ity texte ity miohatra amin'ny texte fototra. Ny Efesiana toko 2:1 hatramin'ny 10 dia tsy misy olana loatra amin'ny fanoratana na ny dikateny, fa manakaiky ny teny fototra izy. Ny hitantsika eto dia ny fanamafisana ny hoe fahasoavana no namonjena. Miverina indroa anaty finosana izy eo amin'ny 5, fa tsy anaty finosana kosa izy eo amin'ny 5. Fahasoavana no namonjena anareo. Io zany dia manamafy fa milanja hevitra fototra ao anatin'ity texte no hoe fahasoavana no amonjena. Dia hijanona kely eo sika. Rehefa inona moa isika raha manoratra texte anankiray ka mampiasa fonoteny, maninona isika manampy fehezanteny na teny anaty fonoteny? Rehefa manoratra na hoe mamaky texte sika dia maninona misy finosana anaty finosana le texte? Inona dikan'iny? Tiana ho amafisina ohatra hoe amafiso dia entre parenthèse anaty finosana confirmé ozy tsy gasy vazaha, confirmé fa ER zany hoe amafiso. Dia tiana ho azon'ilay tsy mahay teny malagasy loatra zany dia hoe confirmé. Azonao hoe fanamafisana, fanazavana. Raisiko moa hoe fanamafisana. Raha ohatra sika mahita texte dia ny anaty finosana matetika fanamafisana, fa apetraka mba hazahoana kokoa. Zay raha esoriny eo anaty finosana io dia miteny foana ihany ilay fehezanteny, fa tsy hoe rehefa esoriny io dia tsy hita intsony ny dikan'ny fehezanteny, fa tena fanamafisana ny anaty finosana. Eo amin'ny 5 zany dia fanamafisana ny hevitra. Mety koa hoe apatsivoko teny izao ty ary zay le eto dia eo ambany izy manazava. 5 sy ny 7 mbola famerenana sy misy fanampina fanazavana. Mandrositsika amin'ny voambolana. Voambolana maromaro no noraisitsika ao anatin'izao texte izao ny hoe maty eo amin'ny 1. Ianareo dia efa novelominy, fony mbola maty ny fahadsoanareo sy ny fahotanareo. Ny hoe maty nazavaina tamintsika dia manana dikany anankiroa: ny fahafatesana ara-panahy izay fisarahana amin'Andriamanitra, ny fahafatesana ara-nofo izay fisarahan'ny vatana sy ny aina. Nandray ohatra sika tadiko tamin'ity herinandro ity sa ovininy ny amin'ny Adama. Raha vao nandika ny sitrapon'Andriamanitra ny olombelona voalohany dia niatra avy hatrany ny fahafatesana ara-panahy, tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Rehefa tonga Andriamanitra dia nanao hoe aiza moa nareo?
hoy ny soratra masina hoe nihery an'Andriamanitra izy satria nitanjaka. Niatra avy hatrany ny fisarana tamin'Andriamanitra. Tarika an'izay ny fisarana tamin'ny manodidina ny vehivavy nomena ho namako, efa tsy namako tsony. Ozy koa ny vehivavy le mena rany, le fiarahamonina tonga nikorotana sy ny fanometsiny. Ilay fisarana tamin'Andriamanitra niatra avy hatrany. Fa ny fahafatesana fisarahan'ny vatana sy ny aina nomen'Andriamanitra kosa dia taty aoriana, zany hoe raha ny taona moa zany le Genesis 5:5 dia 370 taona i-Adama vao niara-n'ilay fahafatesana ara-nofo, ny aina niala tao amin'ny vatana, fisarahan'ny vatana sy ny aina. Eto dia ilay fisarahana amin'Andriamanitra ny fahafatesana izay lazaina amin'ny hoe maty, fisarahana amin'Andriamanitra. Ny hoe fahasoavana dia fanomezana tsy sahaza ny omena akory ary maimaim-poana. Fahasoavana namonjena anareo zany hoe raha ny momba sy ianao, raha ny zavatra vitako sy ny vitanao dia tsy tokony ho voavonjy akory isika, saingy nomena tolo-botsitra tao amin'ny Kristy Jesoa ny famonjena. Fahasoavana no namonjena antsika. Averina ihany raha miteny hoe fanomezana ny dikan'izany anjarantsika dia ny maninona? Ny mandray. Safidy zany ny olona efa vita ny famonjena, efa natolotra tao amin'ny Jesoa, maty sy nitsangana tamin'ny maty, safidin'ny olona sisa ny andraina sy andray ny fanomezana. Mahagaga moa fa eo amin'ny fiainana mpiarahamonina raha vao misy hoe misy fanomezana hono dia maninona? Miazakazaka daholo. Nisy toerana anankiray nitondrako mpianatra ankizy kely, nitondrako bonbon tao anaty bonbonnière kely, ngamba ataoko hoe 20 bonbon tao, ny ankizy teo amin'ny 100 teo tondrako, dia tia zarao fa tena fandrombaka be. Zany hoe rehefa ny olombelona maha-olombelona azy rehefa iny misy fanomezana fandrombaka. Kanefa eo amin'ny tantaram-pamonjena dia mahagaga ry havana fa tsy fandrombahana zany, andray ny famonjena zany. Toriana ka okakaloha andrasikely aloha. Ndao re raiso ny famonjena, inona koa zany? Izy zany Jesosy nareo zany. Ratsiraka va? Zandry ratsiraka. Raha valomanana ve? Zany ny toriteny any atsimo any. Ia moa zao Jesosy zao. Zandry ratsiraka veo izy. Raha valomanana ve? Zany ny fatany. Tena tsy fatany. Dia izay ny hoe mahagaga fa fanomezana tena milasaka, omena ny rehetra tsy ankanavaka fa tsy mandrombaka an'izany isika olombelona. Fanomezana maimaim-poana tsy mendrika ny omena akory dia izay ilay fahasoavana. Famonjena voavonjy amin'inona isika? Tao anatin'ny lavaka mankitsokitsoko ny fahotana isika no nesorin'Andriamanitra. Andininy voalohany sy faharoa dia manambara fa tsy vitantsika ny mamonjy ny tenantsika. Tena hoe olona toy ny voafatotra isika ary tsy afaka manao na ino antsony iny ny tanam-pamonjen'Andriamanitra namahantsika tamin'ny fatorana. Ary tsy hoe namahantsika tamin'ny fatorana ihany fa mametraka antsika eo anoloan'ny fitsarana misy mpisolo vava tena matanjaka hiaro antsika dia Jesosy Kristy. Io koa tsy andoavam-bola be, tsy hoe mbola tambatambazina iahina, fa rehefa mijoro eo anatrika antsika fotsiny Jesosy amin'ny fotoana anankiray dia voamarina isika, mpisolo vava. Finoana fitokisana tanteraka amin'ny Kristy, fampitohy amin'ny teo ihany. Rehefa izy nakentsika hijoro manoloana ny fitsarana miaraka amintsika dia mahazo matoky isika. Ny fiainantsika rehetra dia feno fahatokiana any Kristy. Ilay finoana zany dia fahatokisana tsy azonozonona, fahatokisana tsy mivilivily. Asa tsara, vokatry ny famonjena fa tsy hoe miantoka ny famonjena. Famonjena araka ny voalaza tao dia fahasoavana. Ilay asa tsara, bonnes œuvres hoy ny dikateny hafa, dia
tsy hoe manao asa tsara na manao asa soa mba ho voavonjy, fantatsika izany fa satria ho voavonjy dia manao asa tsara. Ny mariky ny maha-olom-ba hovonjy asa ianao zany dia isika mavitrika amin'ny asa tsara ary tsy manao asa ratsy. Asa tsara izay asa araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa asa tsara koa asa manahaka an'Andriamanitra ilay mpanao ny tsara. Rehefa miasa isika tsy manao zarara vita fa manao zavatra tsara, fa koa ny hoe asa soa ilay mifanohitra amin'ny asa ratsy. Raha ohatra zany ny olona anankiray manoloana nyity texte ity, raha mpangalatra izy taloha efa nivezivezy eto amintsika izany ohatra izany dia tonga mpaninina izy zao? Mpanome. Raha mpandrombaka nen'ny olona izy tany aloha dia tonga mpanome izy. Izay ilay fiovana. Asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy anao asa tsara. Voaforona io dia tonotry ny hoe nampidirina anaty lasitra na no vola volaina. Tena fahariana faharoa satria tadiditsika fa ny vola volaina isika dia nasiana fofinaina mahavelona. Fahariana faharoa. Raha amin'ny teny anglisy izy dia ohatra ny hoe manao cake. Tena ampidirina anaty lasitra na vola volaina dia izay ilay izy. Dia mahatadidy ny tantarany namoronana ny olombelona any amin'ny Genesis isika, nisy fofinaina mahavelona tamin'ny feta voavolavola Andriamanitra. Fahariana vaovao mihitsy izany no resahana io. Asa tanan'Andriamanitra isika zava-boary voarafitra tsara. Reto ary ny foto-kevitra anankitelo raha mamaky isika dia mahita foto-kevitra be dia be, fa mba hitsinjovana ny fotoana dia nitsipihany reto foto-kevitra anankitelo reto. Ny olona tsy manana ny Kristy dia maty ara-panahy. Maty fahavelona noho ny mpampianatra izay tamin'ny fotoanandro, mpampianatra fotom-bonoana, izany hoe misy olona mirijarija fa maty fanahy. Maty izy satria tafasaraka amin'Andriamanitra. Mbola tena voafatotry ny ota dia tsy afaka anao na inona na inona anatin'izay famatoran'izay, fa mila ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famonjen'Andriamanitra izy mba hanafaka azy. Tafasaraka amin'Andriamanitra izy. Tsy afaka mamonjy tena ny olona maty ara-panahy. Ny famonjena dia avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra manan-karena amin'ny famondram-po, tsy avy amin'ny asa, fa ny famonjena dia fanomezana. Efa nazavaina tamintsika tamin'ny voambolana hoe fahasoavana teo izany driavana. Ny tanjon'ny famonjena dia ny ahatonga anao olom-baovao, miaina anaty fiainam-baovao ary miova asa. Asa ratsy teo aloha, lasa asa tsara. Tsy mijanona amin'ny famonjena fotsiny fa tena misy asa mivaingana vokatr'izay famonjena no raisitsika izay amin'ny mahafamoronana vaovao antsika. Ahoana ary ny ampiarana an'izany eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay? Eo amin'ny fiangonana dia tsara mampatsiahy mandrakariva fa tsy ny fihazakazahana amin'ny asa fanompoana no hamonjy, fa ny famonjena efa nomen'Andriamanitra ny mahatonga antsika avitrika sy hanatanteraka ny fihazakazahana. Izany hoe ny famonjena no raisitsika avy amin'Andriamanitra no manjary fandrisika ho antsika eo amin'ny asa fanompoana. Tsy karama hoy ny Romanina, fa tena fanomezana. Lasa aloha zany ny raha-karama. Lasa aloha ny karama fa tsy miandry faran'ny volana. Ataovy an'izany ary any amin'ny toeram-piasana any. Ngamba tsy hitantsony ilay olona manaraka. Ohatr'izany moa ho an'ny mpanao asa tena sy miara-miasa amin'olo ao anatin'ny asa tena. Makavola izy, makavola izy, makavola. Lany ny vola, tsy hitantsony izy eo amin'ny toerana. Fa tsy izany sika pina. Efa vita ny famonjena, no raisitsika ny famonjena iny, ratsika miazakazaka mandra-pahatanteraky ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy
lasika miazakazaka manompo ho an'ny fiainana eny ivelan'ny fiangonana natao hoe ivelan'ny baiboly ny zavatra ngezabe dia ny hoe miasa raha vao tsy miasa tsy mahazo vola fa ao amin'ny baiboly omena ny karama famonjena avy eo miazakazaka miasa ny olona io dia foto-kevitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny atao hoe fivelomana dia raisina mialoha eo ampiandohan'ny volana fa tsy hoe any amin'ny faran'ny volana atao zany zay mba hahatonga n'ilay mpanompon'Andriamanitra na mpiasa eo anivon'ny fiangonana tsy herikerika tsony satria efa voarainy ny vola anazy ny sisa any ny teolojia ny atao hoe fivelomana mahatonga ny ankamaroan'ny fiangonana manome ny fiveloman'ny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny aorianan'ny fandraisana fa tsy hoe aorianan'ny akatoka ny fandraisana tsy faran'ny volana zany fa mpiandohan'ny volana io dia iainantsika amin'ireo mpitandrina zay atoantsika ny amin'ny SP 07 vao manomboka ny volana dia azo ny fivelomana ohatra hoe fivelomana aprily zany dia noraisin'izy ireo tamin'ny taorianan'ny fandraisana 5 aprily efa ampiaritsika zany any amin'ireo havatsika ireo satria any mo tena sarotra dia sarotra ny fiainana zay ary ilay hoe fandrisika ho antsika ny fahazona ny famonjena ho amin'ny asa fanompoana ny olona tena natsiaro fa voavonjy ary nandray ny famonjena ka miaina ny famonjena zany dia olona miazakazaka amin'ny fanompoana fa tsy redomina foana nareo atao tsy tonga mihitsy nareo atao zao mampanontany tena hoe nandray famonjena ve reny olona reny sa tsy nandray ny famonjena fa raha tena nandray ny famonjena izy tsisy hoe entany zao hoe tsy mipetraka zany fotodalana tsy tonga iny telo hoe zao hoe fa matotratra an'izay izy dia mandinika isika fiangonana sao ny fitoriana ny filazantsara mbola tokony katrohana mafy mbola tsy nandray famonjena izy zay zany ny amin'iny fampiarana ny ivon'ny fiangonana ampianarana mazava eo amin'ny fiangonana fa ny famonjena dia avy amin'ny finoana ny Kristy fa tsy amin'ny asa velively raha izany dia betsaka ny tsy voavonjy fa efa voavonjy kosa ny olona dia tsy maintsy hiazakazaka sy havitrika amin'ny asa fanompoana ary asa tsara ho an'ny tsirairay mandihy ny teny sika hoe tena fahasoavana ve ny famonjena no raisinao io sa mbola eritreretinao hoe za le mivavaka tsy tapaka isa-maraina raha vao iny tso dia tapaka koa tonga dia tapaka koa ny famonjena sa za le manao rakitra tsy tapaka isan'alahady sa za le manao fanompoana tsy tapaka ao amin'ny sampana misy ana eo amin'ny fanompoana dekona tsy loha olona raha vao zay dia mila hitsy manomboka amin'ity masino androandroanyity fa tsy ny asa no mamonjy fa ny fahasoavana ao amin'ny Kristy ny anankiray dia ny hoe aoko voamarika eo amintsika izay fiovampiainana izay fa ny vola avolain'Andriamanitra ho amin'ny fiainana vaovao tao amin'ny Kristy isika fa ny olona taloha atao amin'ity andininy voalohany hatramin'ny faharoa ity dia misy hoe fahiny efa fahiny mihitsy na izay nisoratra masinazy tasonge evangitsika fa andininy fahatelo azafady teo amin'ireo nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika tena hoe misy hoe fahiny dia Adama ela ny tao anatoko Adama taloha fa izao aho Adama faharoa Jesy Kristy efa fiainana vaovao ny vola avolain'Andriamanitra tonga amin'ny fahariana vaovao fiainana vaovao ndreto ary fanontaniana izay angamba entinareo hifanankarozakevitra any an-trano noho ny fotoana inona ny dikany hoe maty noho ny ota amin'ny fiainana
andavanandro. Izy to tafasaraka amin'Andriamanitra. Manahoana ny fiainan'izany olona tafasaraka amin'Andriamanitra izany? Inona ny zava-mitrango amin'ny fiainan'ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra? Dia miverina ny Genesis 3 isika io korotana io. Tsaratsaraka daholo fa metsiny eo daholo. Tsy za fa ianona mbaka ny saka ary vao teniteny ny saka ny nanjeran'io very io. Ny devoly koa moa nefa ilay devoly tena mahery ry pastera. Tsy tompona andraikitra mihitsy amin'ny fadisoko fa ahilikiloko amin'ny hafa foana. Izany mbola ahafantarana hoe olona izy ary ty olona ty. Mbola olona tafasaraka amin'Andriamanitra izy raha vao tsy mandray ny andraikitra maloana ny fadisoana izay nataony ary tonga amin'ny fibebana dia miova fiainana. Raha vao mbola mitoetra ao amin'ny Genesis 3 izy dia izay ilay endrika ny fiainana tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia mario foana raha vao olona mametsy ny hafa amin'ny zava-mitranga tsy mety. Genesis 3 ty eo mbola ao amin'ny Genesis 3 fa rehefa mitranga ny zavatra tsy mety, inona ny andraikitra tao? Io ilay hoe ny zanaka adala mampahelo fa ny zanaka indry mahafaly ny drainy. Rehefa adala ny zanaka dia tsy tompona andraikitra dada. Ineny ianao tsy mahay mitaiza mihitsy fa ianao nanino? Satria izy le tsy miteny mihitsy fa ianao foana ny lazain'ilay zanaka fa teny foana titiny. Dia rehefa tonga tokoa io ary ianao fa le niteny ihany manatsiny. Inona ny mahasamihafa ny famonjena amin'ny asa sy ny amin'ny fahasoavana? Misy ve ilay hoe famonjena amin'ny asa aloha? Tsy izy fanontaniana fandrika. Ahoana no ahafantarana fa tena miaina ny fiainana vaovao ny olona iray? Dia ilay santionany teo angamba afaka mamaly antsika. Inona avy ny asa tsara efa programanao raha ny amin'ity androany ity? Inona ny fanovana tokony atao manomboka izao? Ovay ny fomba fisainanao hoe tsy asa no mamonjy fa Jesoa efa nahavita ny famonjena ny raisiko maimaimpona. Vokatra izay dia manana herintsika entina mihazakazaka amin'ny fanompoana. Azonareo fianakalozan-kevitra io. Tsy ny asantsika no mamonjy fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa vovontsika dia manana fiainam-baovao, manao asa tsara fa tsy latasy ny asa hoe ana sy ana dia izao manao an'izao dia ana manao an'izao, fa misy olona hoe inona no ataonay? Manontany. Tadilambo ho sasana zany ny kristianina tena indray ny famonjena fa tsy miandry zavatra kapakapany. Iana manao an'izao, iana manao an'izao. Mbola misy atao ve? Izay ilay ohatra ny any an-trano misy vahiny sao dia misy atao. Manala fomba ohatr'izany isika kristianina. Eny ary mamaran'izao fotoan'izao isika hivavaka isika. Misaotra anao Tompo fa tafaombona teto izay ary na tsiaro nomenao fahavelomana vaovao tao amin'ny Kristy no ny famonjena izay natolotra ao mamaim-poana araka ny haben'ny fahasoavanao. Misaotra fa mandrisika anay hiasa tsara izany amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny fiainako avinay rehetra, ary mametraka anay ho tompon'andraikitra koa hampahafantatra ny manodidina anay fa nomenao mamaim-poana fahasoavana ny famonjena, ary izay mandray izany dia mipetraka eto amin'ity izao tontolo izao ity anatanteraka asa tsara, manana fiainana vaovao. Ndreto izahay mbola manatitra vavaka eo anoloan'ny Jesoa Kristy Tomponay, mpanalalana anay aminao, ny amin'ny ahianao anay indray mandritra ny tontolo andro, ampaherezanao anay hiasa tsara amin'ny anjara ndraikitray, amin'ny asa mandrara isan'andro, amin'izay mety ho vezivezena ataonay manomboka ao tokantrano sy ny ivelan'ny tokantrano. Ampio koa mba hianatra tsara ny mpianatra ary ho tsikahatra eny amin'ny fiarahamoniny sekoly eny, fa tena manana fiainana vaovao ao aminao Kristy. Petraka eo am-pelatananao ny firenenay, tononay mba ny fampaherezanao izao fiangonana izao, manoloana ny asa rehetra izay miandra, ianao Tompo no ampahery. Ireo mpanomponao izay nanolo tena ary nantsonao hananandraikitra manokana
manomboka ampitana sy ny birao-piangonana, ny loolona sy ny dekona, ireo tompona andraikitra isan-tsampana, ireo mpiantafika, ireo vita fiofanana, andraikitra manokana nansorana ho azy ireny, na nirahana ho azy, aoka tsy ho adinoy ny tompo ny asan'ny fanainao masina, ary aoka ho vitainy tsara no ny famonjena efa noraisiny avy aminao. Jereo ny eo amin'ny synodam-paritany, jereo tompo ny fohy be eo amin'ny fanatanterahana, ny fanapa-kevitra, ny fivoriana farany izay nijanona ho maly, dia mbola ho tantaninao ny fiangonana manerana ny tany ahatonga azy ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Atambatray ny vavaka ny nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay n'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalànany, ary ny tenanareo sy ny fonareo ary ny hevitrareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay ny antsonareo, izy no anefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka